araka ny fotoanany fanomezana dia ny fandarana olom-pirenenao no arahinao amin'izao fotoana izao. Miarahaba tompoko, ny ratsamangaiky ny seny indray no handeha ho fantaritsika bebe kokoa amin'ity anio ity. Izany hoe ireo karazana rafitra misy amin'ny fandrindrana ny fifidianana sy ny anjara asan'izy ireo. Arao ary. Ankoatran'ny seny fohy be, misampana isaky ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana eto Madagasikara, ireo ratsamangaiky ampikarakarana rahamphifidianana. Ratsamangaiky napetraka manerana ny nosy araka ny lalam-pifidianana 524 tsipika 420 tamin'ny 7 oktobra 524. Eo anivon'ny faritany dia misy ny voamera-pifidianana eo amin'ny faritany na commission électorale provinciale afoizitsika moa amin'ny fanafoezana hoe CEP. Dia eo anivon'ny faritra dia misy ny voamera-paritra misahana ny fifidianana na commission électorale régionale. Eo anivon'ny districta dia ny voamera-paritra eo anivon'ny districta na commission électorale de districta CEP. Dia eo anivon'ny commune dia misy ny voamera-paritra misahana ny fifidianana eo amin'ny commune na CEC, commission électorale communale. Dia misy eo anivon'ny fokotany zany ny mpanatanteraka ny raha-pifidianana izay tendren'ny seny ihany koa na eo atao hoe mpiadidy fifidianana na agent électoraux. Isan'ny manana andraikitra lehibe ny anivon'ny faritany ny CEP amin'ny fandrindrana ny fifidianana, mifandray akaiky amin'ireo ratsamangaiky rehetra eo ambany fiahiny toy ny voamera-pifidianana eny anivon'ny district, ny voamera-pifidianana eny anivon'ny commune ary ireo agents électoraux eny anivon'ny fokotany. Ahitana mpikambana 3 ao anatin'ity rafitra ity dia ny filoha lefitra ary ny mpapakateny. Ny CEP araka ny eo amin'ny lalàna 2015-020 ny démembrement CENI dia structure non permanente, zany hoe mety ravana zany misy mission zany omena tanterahana dia rehefa vita le mission dia mirava izy. Nefa zay dia araka ny fanapahan-kevitra ny eo amin'ny foibe ihany, satria ny membre ny CEP tsina dia tendreny ny eo amin'ny foibe, mety hitovy amin'ny mandahan'ny CENI foibe, zany hoe na hoeny taona na kosa raha ohatra ka hitany eo amin'ny foibe fa hoe misy antony manokana izay heveriny hoe tokony andravana le rafitra zany dia azony ataony mandrava azy avy hatrany. Tahaka ny voamera-pifidianana eny anivon'ny faritany, efa nanomboka nandray ny asany ihany koa ny voamera-pifidianana eny anivon'ny district na ny CED ny volana novambra 2012. Araka ny fanazavana, manana andraikitra feno ao anaty fandrafetana lisy-pifidianana ny CED. Ny recensement izay miainga avy any amin'ny fokotany dia isa 3 volana no aterina aty amin'ny CED, zany izy hoe trimestriel zany. Fa ny reo vao mahazo mpanondro vaovao, zany hoe nouvelle carte zany, dia ny CEC manatitra an'ireo nouvelle carte aty amin'ny CED isam-bolana. Amin'izay zany rehefa tonga ny fanavozana ny listy ny mpifidy dia efa misy fiche de recensement sy cahier de recensement efa maro zany efa voaray atao aminay. Ka raha vao manomboka amin'ny 1er décembre dia efa manomboka aminao saisie koa ny eo amin'ny centre informatique de district Anambohidratsimo. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny voamera-pifidianana eny anivon'ny commune amin'ny maharafitra akaiky ny vahoaka azy. Hatreto ny fanavozana isa-taona ny lisy-pifidianana taona 2012 2012, ny 1 Desambra 2012 hatramin'ny 20 Aprily 2012 no notanteran'ireo ratsamangaiky ny CENI manerana ny nosy. Raha toa ka efa samy nandray ny asany avy ireo voamera-pifidianana eny anivon'ny faritany sy ny district ary ny commune, mbola eo andalam-pametrahana ny CER na ny voamera-paritra misahana ny fifidianana ny CENI amin'izao fotoana izao. Hatrandray amin'ny fiarahantsika tamin'ity anio ity, misotranao nanjoy izany hatramin'ny farany. Aza donona ny fotoanantsika isaky ny talata sy alakamisy aoriana ny vaovao amin'ny teny malagasy, famerenana kosa isaky ny alarobia sy ny zoma amin'ny 7 sasany maraina. Efa misoratra eo amin'ny fahita lavitra ihany koa ny pejy sy ny roy ahafahantsika mifanerasera. Mandra-piresaka amin'ny manaraka indray.